Mbola ary vavaka sika. Ry Tompo Andriamanitra io, fisaorana lehibe no atolotra ianao.
Thank you.
ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady vao antso ny masina ho aminareo any fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Eto am-panomboana ry havana dia manainga antsika rehetra hanaja ny fepetra ara-pahasalamana ary indrindra tsy hikasikasika ireny zavatra nataon'ny diakona ireny. Anio Alahady 12 Jolay dia Alahady natokany fohy be ho Ivom-bokatra ny SAMPANA TANORA KRISTIANA manerana ny sahany FJKM ary mbola mibanjina hatrany ny loha hevitra hoe MIORENA amin'ny ANTSON'NY TOMPO. Liturjia androny voalohany no hitondrantsika ny fampom-pivavahana amin'ny tsian'io ety. Ndeha ary isika ry havana Ivom-bokatra mampanahy hiatrika izao fanompoam-pivavahana izao. Aoka hivelatra eo ambany masitsika ny Salamo 520, Salamo 520 andininy 2 ho tohizantsika izany fideranan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny HIRA FIDIRANA 80. Ry havana malala mitsangana hisaotra sy hidera ary ame voninahitra an'Andriamanitra miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe manomeza an Jehova ary zanak'Andriamanitra, eny manomeza voninahitra sy hery ho an Jehova, meo an Jehova ny voninahitry ny anarany, mianko ho feon-natrehan Jehova ny fiangona masina. Amen. Ny feonay rehetr'izao dia entinay miderana, ry andrianana harina nambany aza izay, tiatianao, Andrianana nambany aza izay, ny androna rehetr'izao dia entinay manohana, ry Tompo sy mpanjakana satria izao dia fantatra fatiana, ny Tompo sy mpanjakana satria izao dia fantatra, ny hevitra rehetr'izao dia enti mankalazana, ry Tompo mpanasoana biday ny fanahina, fatiana, ry Tompo mpanasoana biday ny fanahina. Iombona ny vavaka fiderana fisaoran'Andriamanitra isika ry havana. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay ry Tompo Andriamanitra eo, fa ny fahasoavanao tokoa ny mbola mahatoy izao anay. Ny teninao dia manambara aminay hoe miderany Jehova, miantso ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany. Araka izany teninao izany dia indreto izay vahoakanao Andriamanitra, miankohaka eo anoloan'ny seza fiandriananao. Mendrika anao tokoa izany ka dera, laza, hery no atolotra ianao. Misaotra anao izay fa noho ny fitarianao sy ny fitantananao anay dia tafavory eto amin'ny tempolonao masina ny vahoakanao. Misaotra anao ihany koa izay
ny amin'izao Ivom-bokatra ny sampana tanora kristiana manerana ny sahany FJKM izao, izay fotoana anehoanay fa noho ianao dia tanteraka soamatsara izao fanompoam-pivavahana izao. Misaotra noho ny fitiavanao, ny famindramponao ary ny fitantananao ity sampana ity. Isaoranay ianao ireo raha rehetra izay vita sy ireo izay mbola miandry anay. Koa tario ary fenoa ny fanainao masina hatrany ny tsirairay avy izay manatrika izao fanompoam-pivavahana izao, mba azo hery vaovao indray sy hitombo finoana aminao hatrany. Ampifatotanteraka izahay Tompo, ary izay feo rehetra tsy avy aminao dia hampangino avokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Ry havana malala, enoy ampanajana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika manao hoe: koa amin'izany raha malalako dia miorena tsara aza miova, masotoa fa aza malaina, ary aoka fanafoa amin'ny fanompoana ny Tompo. Tany mafy izay anananao mba tsy hiaka ny satroboninahitra ao. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady aza ny fony rehetra. Amen. Riana izao andray ny toro evitrao, izay lazay ny teninao, hanaovanay ny sitrakao. Ry havana malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa aoka nantona ny Tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany isika, ka hiaraka ampotsika izao tonom-bavaka izao. Indrisy Tompo, tsy nahatanteraka izany sitraponao izany izahay, tsy niaino ny feonao ary tsy nanaraka ny didinao, fa izay tianay sy izay fantatra efa mety sy mahatsara anay ihany no ataonay. Eny Tompo, taminao dia taminao tokoa ny nanotanay. Maro ireo zavatra vitanay, no eritreretinay, naloko ny vavanay, indrindra mofa ny ao anatin'ny fonay, ka tsy nanome voninahitra anao, fa nampalahelo anao ary nanala baraka ny anaranao masina. Tompo, mifona aminao izahay. Mifona Tompo fa tsy mendrika ny antso ny anaranao masina izahay. Ankehitriny anefa dia miaiky ny fahotanay izahay, mamindrafo aminay, eny mamelany elokay. Sasao madio izay mba ho afa-keloka, ary diovy izahay mba ho afa-pahotana. Koa indro, avaozinay ny fanoloranay tena ho anao, ho masina sady ankasitrahana, ho marina eo anatrehanao. Aoreny mafy ny finoanay anao Jesosy Kristy, mba hahafahanay manao ny sitraponao sy manao ny asanao. Fa ny teninao dia manambara aminay hoe tsy misy maharomba ka amin'ny tanako. Izany ny vavaka sandatra ianao ray eo, miaino anay ry Andriamanitra fitiavanao, ka valio ny vavakay. Amen. Ry Jesosy Tompo tsara, hery sy latrao, izao fabeny raha tsy vitako, mandifotra ny tenako.
havana malala, raisam-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsangana, ny teny famelan-keloka omeny tompo atsika. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay no tiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo anao. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ao fotsy tahaka ny oram-panala. Na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika, ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Voavela ny elokareo noho ny anara-masina, midy rano tompo. Haleloia. Sambatra ny olona izay voavela ny elona, sy voasarina ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy hainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Tena sambatra sy mateo tia, zay masipona tsy fisanana, fa miara-dalana mifankatia, AMIN'NY fiainana. Masina tokoa reny tompo, tianay ho masina, saina tena sy fanaka, fiainandanitra tokoa. No santarini zay mino sy mano. Aoka isika ry havana, anaiky sy anambara amin'ny fanekem-pinoana kristianina izay resantsika amin'ny fiangonana maneran'izao toy izao, dia ny fanekem-pinoana nikeanina. Laharana 2. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsi-to, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra, na ny hita na ny tsy hita, ary an Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariany izao toy izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahany Pôntsio Pilato izy, nijaly izy ka nalevina. Natamaty tamin'ny andro 7, araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary nipetraka eo an-tanakavan'ny ray. Avy any no hiviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vava-paminany, isika mino fiangonana ray masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstoly, ary maneran'izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloko, sady manantena ny fitsanganan'ny maty, ary fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Dia mbola faly mamerina ny arahaba indray ho anareo ankizy sy tanora amin'ny anaran'ny tompo ny SAMPANA SEKOLY Alahady. Andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, mbola faly indray ny fiangonanao.
mitondra izao fotoana izao natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora eto amin'ity fitandremana ity. Ny fanahy masinao ane hiasa amin'ny tsirairay, indrindra fa ho azy ireo mba hanana ny anjara ho azy ireo raha miala amin'ity toerana ity izy rehefa avy eo. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny teny soratra masina ho anareo ankizy sy tanora tonga eto amin'ity fanompoam-pivavahana ity anio dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Jeremia, toko 7:30, andiny 7 tapany A. Jeremia, toko 7:30, andiny 7 tapany A. Sokafy ny baibolinareo rankizy. Rehefa hitanareo ny ao amin'ny Jeremia, toko 7:30, andiny 7 tapany A, dia andeha ho vakiantsika miaraka mafy amin'ny anaran'ny Tompo. Antsoa iaho dia ho valiako ianao. Antsoa iaho dia ho valiako ianao. Iza no miteny eto rankizy? Andriamanitra no miteny eto. Andriamanitra no miteny amin'ny alalan'ny mpaminany Jeremia. Io andin-tsoratra masina io dia azontsika lazaina hoe ilay laharatarby, numero telefona azahoantsika an'Andriamanitra. Iza no efa niantsolona tamin'ny telefona na tamin'ny antarby dia tsy azo ilay olona na tsy mandray, na hoe tsy misy réseau, na hoe occupé ny telefona. Efa samy sendra n'izany daholo na nareo ankizy koa raha rehefa sendra le hoe miantso ny namana mihera amin'ny dada sy neny hoe iantso ny namana, na iantso any dadabe, na iantso any bebe, na iantso havana dia tsy azo amin'ny telefona, efa samy sendra n'izany daholo isika. Dia indraindray tena miasa saina mihitsy hoe fa misinina ary fa maninona ilay olona antsoina. Na malahelo, misy ary ny sasany tena tezitra, satria tsy azo ilay olona tiana antsoina. Dia misy ohatr'izany ny fifandraisantsika amin'ny olona rankizy. Indraindray mety misy ohatr'izany. Fa raha isika miantso an'Andriamanitra, raha ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, dia tsy mba misy izany, tsy mba misy occupé, tsy mba misy an'ilay feo an'ilay vehivavy tsy fantatra mamaly amin'ny teny frantsay iny, tsy mba misy an'iny. Mandray foana izy fa tsy hoe misone libre eo. Rehefa isika miantso an'Andriamanitra amin'ny finoana, isika ilay miantso an'Andriamanitra amin'ny fibebahantsika, amin'ny fangatahantsika, dia mamaly foana Andriamanitra. Satria hoy izy hoe, antsoa aho dia ho valiako ianao. Maika ary Andriamanitra rankizy tsy vita amin'ny mamaly antsika fotsiny fa mbola omeny ny zavatra angatahintsika, omeny betsaka mihoatra noho izay heverintsika ary satria izay ny tapany be amin'io andin-tsoratra masina io, manome antsika zavatra lehibe mihoatra izay tsy fantatsika ary Andriamanitra. Dia andao arany ndao tsy mba adinontsika mihitsy io laharatarby azahoantsika an'Andriamanitra io, ilay numero 3:30. Ilay numero azahoantsika an'Andriamanitra ary mamaly foana izy. Aza adino ilay boky tsy 3:30 fotsiny fa ao amin'ny Jeremia 3:30. Andao ary isika ny ankizy sy ny tanora rehetra miaraka amin'ny fianakaviam-ben'ny sekoly Alahady izay eto fa tsy nanao fanadinana, miangavy anareo ankehitriny hitsangana hanao ny hira ao amin'ny FFPM 2:70 isika, andiny 9 sy ny 7. Mitsangana ny ankizy sy ny tanora sy ny sekoly Alahady rehetra. Miantsoa, miantsoa, ani Jesu
mipetraka ianareo dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Tatitry ny asa sampana tanora kristianina mba ho fiderana ny voninahiny izahay. Efesianina 2:12 tapany A. Izany tenin'Andriamanitra izany no safidianay ho teny faneva entina manatanteraka ny asa fanompoana rehetra nomen'ny Tompo tanterahanay mandritra ity taona ity. Toy izao manaraka izao ara ny asa notontosain'ny sampana nanomboka ny volana Oktobra 2024 hatramin'ny anio. Asa anatiny taona 2024 volana Desambra. Fandraisana anjara hira tamin'ny nankalazan'ny asin'ny famonjena ny 15 taonany nijoroany. Taona 2024 fanamariana ny fetiny ray, ny reny, ny paska ary ny pentekoty tamin'ny alalan'ny fitorinan'ny filazantsara sy fampaherezana ny mpianakavin'ny finoana tamin'ny oronan-tsary teny amin'ny tambajotra serasera. Ny volana Jona fandraisana anjara tamin'ny hetsika gasigasy izay notanterahina teto amin'ny fiangonana ny 17 Jona lasa teo. Fantatsika moriavana fa noho ny fandaminana teto anivon'ny firenena manoloana ny valanaretina Covid-19 dia tsy nisy ny asa ivelany. Mariana etona moa fa isaky ny Alahady 7 dia mandray anjara hira ny sampana tanora kristianina mandritry ny fanompoam-pivavahana. Tsara ny manamarika fa isaky ny Alahady amin'ny 2 sy sasany tolakandro ny fivorian'ny sampana tanora kristianina ao amin'ny efitrano laika. Koa manasantsika tanora na ao anaty sampana na tsy anatevin-daharana anay fa afa ihany ny tanora mandany fahatanorany amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Eto am-pamaranana dia tsy mitsahatra ny misaotra an'Andriamanitra hatrany izahay ny amin'ny fikarakarany sy ny fanampiny ary ny fitantanany ny fiainan'ny sampana. Misaotra ny iray aman-dreny mitandrina mivady, ny birao-piangonana, ny sampana mpiara-manompo rehetra ary ianareo mpianakavin'ny finoana tamin'ny fanohanana sy fitondrana am-bavaka anay hatrany. Ary ny farany fa tsy kely indrindra dia sitraka sy telina indrindra no atolotra ianareo iray aman-dreny, sakaiza sy mpanohana rehetra izay na andro na masaka. Mankasitraka tamin'ny fampianarana sy ny fananarana rehetra izay natolotra reo anay. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Toy izao indray kosa riavana ny hafatra avy amin'ny STK FOIB. Ampitomboana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'ny Tompo. Amen. Faly miarahabantsika kristianina, indrindra ny STK rehetra manerana sy ivelan'ny nositsika. Nahatratra ity Alahady fa 12 Jolay 2024 izay Alahady natokana ho an'ny STK eo anivon'ny sahany FJKM ity. Nandalo zavatsarotra tokoa ny STK noho ny valanaretina coronavirus. Maro ireo very asa tsy fidina, maro ireo niaram-pahasahiranana noho ny fitsaboana tsy maintsy natao, ary misy mihitsy ary ireo namony havana mantsakaiza ndaozon'ny fahafatesana koa hitondrana fampiononana feno sy fampaherezana ho azy ireo amin'ny anaran'ny Tompo. Mahereza indrindra Tompo. Fa hoy ny Tompo, aty amby izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki fa izao efa narery izao tontolo izao. Jaona 9:13. Na dia nandalo fotoan-tsarotra toy ny rehetra aza ny STK dia niezaka hatrany ny birao nanao izay fampandehanan-draharaha araka izay azon'ny tanterahana. Koa isaorana ny Tompo fa nisy ny fampiofanana informatika sy arakasa ireo sondamparitany afaka nanao izany sady azo novangina tsy nisy sakana tamin'ny vezivezena. Isaorana koa ny Tompo fa tavajoro soamatsara ny rantsana mozika ary rehefa niroso tamin'ny fampiofanana samihafa ny tompona andraikitra amin'izany. Isaorana koa ny komity fa 520 taona ny STK nanao ny ezaka azon'ny tanterahana na dia misy azany tsy fahafahamanoatra noho ny olana voalaza eo ambony. Ary rehefa ny farana tamin'ny sabotsy 17 Martsa 2024 ny asan'izy ireo. Isaorana ihany koa ny Tompo fa afaka mamoaka fihirana STK isika izay misy ny sanganasan'ny STK manerana ny nosy ary misy ireo hira notsongaina avy amin'ny
ireo hira nanaovana faninanana ka nazahoana laharana voalohany. Antenaina fa ho fitaovana mahombo antsika ho enti-mideran'ny tompo izany, hitarika amin'ny fiankorofana sy fanoloran-tena samihafa. Noho izany entaniny isika rehetra hanjefa azy fa tombontsoa lehibe eo antsika sy ho fampandrosoana ny asantsika ny fananana azy io. Eto am-pamaranana ary dia entanina ny rehetra samy mitondram-bavaka ny ho fanatanterahana ny fionabe kasaina atao ho any atao-masina ny hatramin'ny 20 septambra 2024 raha sitrapon'ny tompo. Aoka samy vonona amin'izany isaky ny synodam-paritany amin'ny faninanana hira, fanatanjahantena ary soratra masina. Entanina indrindra koa ny anatanteraka rakitra ho amin'ny sampitandremana ary koa ny adidy ho an'ny synodam-paritany izay marena fa tsy mbola misy fiovana ho fampandehanana ny asantsika iombonana amin'ny vohibe. Fantatray fa tianareo ny asitekemy koa aoka hifanometanana ny amin'izany isika fa izay manome ankafaliana no sitrak'Andriamanitra. Koa miorena tsara aza miova mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa fantatrareo fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Korintianina voalohany 12:7-20 dia manao veloma anareo amin'ny anaran'ny tompo izahay ary mirary ny fiadanany ho aminareo rehetra. Amin'ny anaran'ny birao Andrea Malala Solomon Jean Denise mpitandrina filo STK Fohibe. Andriamanitra irery ny voninahitra.
Finaritra ry fiangonan'Andriamanitra dia manonona ny fiadanan'i Kristy ho aminareo rehetra. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Koritianina 1:7-7 tapany 2. Atolotra antsika ireo tsara ho fantatra mahakasika ny asan'ny fiangonana. Ireo raharaha avy any ivelany. Ampatsiahivina hatrany ry havana fa ho tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 17 Aogositra amin'ity taona ity ny synôda lehibe ny FJKM any Sambava. Dia miantso antsika kristianina tsirairay avy, isam-pitandremana, isam-pianakaviana mba hitondram-bavaka izany fotoana izany, amin'ny fiomanana na ny fahatanterahana izany fotoana izany, mba tena hoe eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny fivoriana izay ho tanterahana ary ho arak'izay sitrapon'Andriamanitra ny fahatotosana izany. Avy amin'ny fobe FJKM ihany, firaisan'ny loholona sy ny diakona ary ny fikambanan'ny firaisan'ny loholona sy diakona Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ho tanterahana amin'ny Alahady 20 Jolay ny famohanareo mpitandrina FJKM ao amin'ny kianja maitso Antsahamanitra. Amin'ny rora sasan'ny tolakandro izy io. Dia nizao tsika fiangonana ary indrindra isika diakona tompony anjara amin'ity volana ity, iomana sahady fa anjarantsika no iangavian'ny foibe FJKM handamina ny mpiangona ao Antsahamanitra hitaty sy anisa ny rakitra. Araka nefa mahazatra dia misy fandaminana ny sabotsy melohan'ny fotoana ary tonga amin'ny ray ora sasany eny Antsahamanitra ireo diakona rehetra. Miomana amin'izany moa ny voamera amin'ny fifandraisana sy ny voamera asa vavolombelona. Ireto ny fanasana voaraika ho tanterahana soatrehantsika ity herinandro ity. Avy amin'ny synôda-partany Antananarivo andrefana ihany, fitandremana ambony loha Jerosalemako, jobily volafotsy fa 20 taona mampitandrina sy 10 taona amin'ny fiara-miasa mpitandrina, Andrianarisoa Hajan'ny Aina Celestin, ny alakamisy 15 Jolay amin'ny 7 ora sasany maraina. Avy amin'ny synôda-partany Antananarivo andrefana, vondrom-partany laika. Ho fankalazana an'Andriamanitra no fa 15 taona ny vondrom-partany laika synôda-partany Antananarivo andrefana sy ho fanehoana fankasitrana an'Andriamatoa Razafin-Dratrimo Alain filoha mpanorona dia manasa ny mpitandrina sy ny fiangonana ary ny vondrona fototra laika hiara iombom-bavaka ho fiderana an'Andriamanitra ny sabotsy 17 Jolay ho avy izao amin'ny 7 ora sasany maraina. Dia isy antsakira moa mialohan'ny fotoana ary isy koa ny fandaminana araka ny nambara teo. Dia isika diakona tompony anjara rehetra, tompony anjara sy ny mpanampy ary ny FDL sy ny vondrona fototra laika eto Amparibe dia iomana isika amin'izany fandraisam-bahiny izany. Fandraisana ny fandraisana anjara amin'ny sakafo 500 ariary, mandray ny vahiny eo ampidirana, mametraka azy ireo amin'ny toerany ary ny fanatazana ny rakitra sy ny fizarana ny sakafo izay ho atao aoriana ny fanompoam-pivavahana. Toy izao kosa ny raharaha anatiny. Alahady fahenina manaraka ny Trinité anio ry havana ary tondrantsika mbavaka ireto tanora eo anivon'ny sampana tanora kristiana sy ny tanora rehetra eto anivon'ity fitandremana ity. Ny rakitra voalohany anio dia ho amin'ny fiainan'ny fiangonana ary ny faharoa kosa dia atolontsika ho fanohanana sy fiaramientana amin'ny sampana tanora kristiana. Etontsika mbavaka isa-tokantrano araka ny nambara teo izy ireo hatrany indrindra ny tanora mba iorina tsara amin'ny finoana ny Kristy. Ny asa vavolombelona anio, zaza atolotra ho amin'ny sakramenta ny batisa. Ny zaza Rakotoarisoa Ranty, teraka ny 9 Aogositra 2012 tao Antananarivo. Zanak'Andriamatoa Rakotoarisoa Rary sy Rakotoarisoa Meva. Mianatra ny katekomena ny tolakandro amin'ny rora sy fahefany, ny lesona dia ny lalam-pamonjena fetim-piangonana kristiana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ity herinandro ity dia hanomboka rapitso 12 Jolay ny herinandrom-bokatry ny vondrona fototra laika dia hiaraka entana amin'izy ireo isika amin'izany. Manasantsika ny mpitandrina amin'ny zadra Ramatoa Milsona Diamondra amin'ny soutenance de mémoire mitondra ny lohateny hoe l'homme nouveau face au péché et à la perfection. Izy io dia ho tanterahana ny talata 20 Jolay amin'ny 10 ora maraina. Toy izany koa ny mpitandrina Andriantsilavina Nofy manasantsika fiangonana anotrina azy amin'ny talata 20 Jolay io ihany amin'ny 2 ora ny soutenance de mémoire ihany koa ho atao amin'ny faculté de théologie ao Ambatonakanga. Critical through Church Communication, FGKM Communication during 2020. Na hoe fanomezana hevitra
mahakasika ny serasera ny FJKM nandritra ny 20 maliny zany rehetra zany ry havana ka dia manasa antsika anotrina ireo zanaky ny fiangonan'ireo. Mitoy hatrany ny fanompom-pivavahana zoma hariva amin'ny 5 ora manomboka izao ny fanompom-pivavahana zoma hariva ary ny maraim-baovao amin'ny 9 ora sasany maraina ny sabotsy. Mitoy ny fivorian'ny sampana isan-kerinandro sy ny sabotsy sy ny alahady tolakandro. Toy izao ny toetry ny vola nandritry ny herinandro. Drakitra voalohany 712 400 ariary. Drakitra faharoa nanoanantsika ny dorkasy taony valopy ary taony rakitra no tatazana. Ireo rehetrareo dia mitotaly 1 559 800 ariary. Rakitra nandritra ny fandraisana fanasan'ny tompo 1 172 500 ariary. Rakitra anniversaire 329 100 ariary. Ny adidy sy ny rakim-pisaorana 668 000 ariary miampy 20 euro. Rakitra zoma hariva 39 900 ariary. Ireo rehetrareo dia mitotaly 4 481 700 ariary miampy 20 euro. Fiantsona fanambadiana. Iangaviana hitsangana Raeto, Andriamatora Benandrasana, ANTSON'NY sy Rahamatora Velonjanahary Harena Valsoa. Ato izy ireo ry havana. Andriamatora Benandrasana, ANTSON'NY, Zafy sy zanaky Ramatoa Razaoary Vero, Soljanina sy Andriamatora Benandrasana Jaona sy antitra mivady. Dia mangataka ny anamasinana ny fanambadiny amin'ny Ramatoa Velonjanahary Harena Valsoa, zanak'Andriamatora Benandriamanitra Samuel Joseph sy voaja mivady. Fanamasinana ny fanambadiana dia ho tanterahana ny zoma 3 Jolay 2022 amin'ny 12 atoandro eto amin'ny FJKM Mamparibe Famonjena. Ity no fiantsona voalohany. Filazana manjo ho amin'ny mpitandrina mivady ny fiangonana ary ny vondrona fototra laika. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa ny ava-malalanay Ratsimbary Jaona Mahery Soa Andrianaina dia nodomandry ny zoma 2 Jolay 2022. Hoy ny vadiny Dokotera Ratsimbary Son Lalao Eveline, ny zanany Ratsimbary Jaona Nambintsolo Ovatiana sy Aingotiana Mianadahavy, ny reniny Ratsimbary Jaona Lisy Vilolona. Ny nofony dia efa niala tao amin'ny tokantrano sy ny tanterahana ny fandevenana ny Alahady 4 Jolay lasa teo. Rehefa nifandray tamin'ny fianakaviana, ny fampaherezana azy ireo dia ho tontosaintsika fiangonana amin'ny Alahady heriny anio 12 Jolay ao aorian'ny Fanompoam-pivavahana. Ho amin'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana, amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay ny fodimandry ny ava-malalanay Andriamavo Malala Diamondra Harivoniny. Ny Alarobia 7 Jolay 2022 rehefa nivahiny 12 taona teto tany. Hoy ny vadiny Andriamavo Malala Rosiane Ana ne Kasamali, ny zanany Andrianavalona Mikaela Siasina Harivony Mianadahavy. Ny fandevenana koa ry havana dia efa tontosa ny fampaherezana ny fianakaviana araka ny fifandraisana izay natao tamin'ny fianakaviana dia mbola alamina ao aoriana kely. Ho amin'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana, isaorana lehibe Andriamanitra nanome anay ny malalanay Ralson Charline Ranjaika Razanatra Vao, nodomandry ny Alarobia 7 Jolay 2022 tany Blois, France. Hoy ny zanany Razafindrabe Toky sy ny Irina Mianadahavy, ny ray tampo aminy Ralson Rajona Hanta sy ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia ho tanterahana any Frantsa ny zoma 19 Jolay 2022. Io andro ny fandevenana io dia isy fanompom-pivavahana isaorana an'Andriamanitra sy trotranam-bavaka ny fianakaviana eto amin'ny FJKM Mamparibe Famonjena manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Amin'io no tanterahantsika ny fampaherezana ny fianakaviana. Antso avy amin'ny sampanasa ary komity. Antso an'ny mpihevi-draharaha. Hisy ny fivoriana fiheveran-draharaha ny sabotsy ho avy izao 17 Jolay 2022 amin'ny 9 ora maraina. Antsona ary aoka hifanentana ny diakonina sy ny loholona ary ny solotenan'ny sampana sy sampanatsa hanatrika izany fivoriana fiheveran-draharaha izany. Va amin'ny sampana SEKOLY Alahady, ny fanadinana ho an'ny klasy K1 ka hatramin'ny klasy K5 dia ho tontosaina ny Alahady 12 Jolay amin'ny 7 ora sasany eto Paribe.
Ny famaranana ny tao-pianarana kosa dia ho tontosaina ny Alahady 5 Jolay amin'ny 7 latsaka fefany isy ny grand goûter izay efa homanin'ny sampana. Fa amin'ny sampana fifoazana antsona ny mpikambana rehetra hanotrona ny fivoriam-be voalohany izay ho tanterahana ny sabotsy 17 Jolay eny amin'ny tanànan'Andriamatora Zafindrakoto Alain sy Tatamo. Ny fiangan'ny sampana fifoazana dia aorian'ny fivorian'ny mpievitra rà eto Aparibe. Avy amin'ny Dorcas ilazana ny lolohan'ny fiangonana fa ho tanterahana anio aorian'ny fampopivavahana ny fanolorana fanomezana ho azy ireo noho ny asaramanitra. Avy amin'ny RFF miomana isika ry havana ary manentana atsika hatrany ny RFF satria ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra no 70 taona ny fiangonana sy ny 20 taona ny sampana dia manomana concert d'orgue mitondra ny lohahevitra hoe aimpanasy feonorga izy ireo. Tanterahana amin'ny Alahady 20 Jolay izany amin'ny rora sasany. Dia aoka sika atsiaro izany fotoana izao sahady ary hiomana amin'ny fifanotronana. Iangaviana ny sampana ireto haka ny taratasy makasika azy ireo aty amin'ny sekretera-piangonana. Ny sampana vokovoko manga fikambanan'ny dekolina sy loholona. Farandriavana dia fanentanana ara-pahasalamana izay iriko mba ho tanterahana. Mbola mitoy moa ankehitriny ny fitandremantsika ary ny fitandrona ny fahasalamana. Arak'izao hitantsika izao dia mbola voafetra ihany tsika ny afaka manatrika ny fampom-pivavahana. Maro ankehitriny ny sampana na fikambanana manao fiaraha-misakafo, manao fivoriam-be. Dia entanina isika ry havana tena naja ny elanelana ray metatra. Rehefa misakafo isika manko dia miala ny masika. Dia tena mitalao miangavy ny sampana hanaja tahaka ny anak'Andriamaso ny elanelana eo am-panatanterahana izany fotoana izany. Te hifaly isika nefa ihany koa aoka tompoko ho tandremana ny fahasalamanao sy ny fahasalaman'ny avatsika. Mpanjino hatrany ary ry havana ny vinantsika manao hoe Aparibe famonjena mahatahiry ny finoana ny fankatia miasa amin'ny fahazotoana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Finaritra ry Aparibe famonjena miorina amin'ny antson'ny tompo. Aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Eto ry havana dia tsara mampafantatra antsika fa izay mivoaka sefala mpitoroteny sy katekista dia manao roby pastoral rehefa mandray anjara tarika fotoana sy mitoroteny ao amin'ny fiangonana. So dia gaga isika mahita olona hoe oviana ny tokanana diakonina iny fa mpitoroteny io a katekista io a izay nitondrany an'ireny roby pastoral ireny. Dia aoko tsarotsika so ho fantaritsika tsara zany. Manarak'izay ry havana dia manentana antsika mpianakavin'ny finoana amin'ny sabotsy ho avy izao amin'ny 7 ora ny fanompovavahana izay tanterahana eto amin'ny fiangonana amin'ny 7 ora. Sasany moa ny tena manomboka fa manomboka amin'ny 7 ora ny fanentanana. Isy moa fanompovavahana manokana ao anatin'ny fankalazana n'Andriamanitra no 520 taona na ny mponompanimpon'Andriamanitra izay tsy hafa fa ato amintsika filohan'ny fikambanan'ny diakonina sy ny loholona ato amintsika izay tarihan'ny synodam-paritany dia mba mifanotriny sika FDL sy izay sampana iasany zany mpanompon'Andriamanitra zany. So sika ry havana dia rahaba ny zanatsika sy naorina tsara ny fanambadiany teo ambony vatolampy ny tenin'Andriamanitra. Koa dia aorianan'ny Andriamatoa sy Ramatoa voatonona ny anaran'reto olonreto dia mitsangana eny toerana izy ireo. Ramaskotinirina Jean Mario sy Razafindramboa Sitraka Michel. Retsy ampivoany retsy izy retsy. Raha eo ny ray aman-dreny nahitana masoandro tompoko dia mba akatahany ianareo mba hitsangana ho fantatra ny fianakaviana hoe zanak'izy avy moa ireo. Io akaikiny io reo ny ray aman-dreny. Raha misy fianakaviana manotrina tompoko dia ngaviana ihany koa ny fianakaviana sy manotrina mba hitsangana manatrika izao fotoam-pivavahana izao. Reo ny fianakaviana tompoko. Ny tenin'ny soratra masina izay nananganan'izy ireo faneva ho amin'izany tokantrano izany dia ny salamo ny tonikirany Solomona 9:7 tapany voalohany manao hoe amin'ny anaran'ny tompo na dia ny olo maro aza tsy avony ny afon'ny fitiavana ary ny renirano tsy mampahoka azy.
miarabanareo ny fiangonana naorina tsara ny fanambadiana teo ambony vatolampy ny tenin'Andriamanitra voatsodrano sy no amasinina ombanareo mandrakarivany ny tompo ka hatraranareo ny tanjona kendrena amin'izany tokatrano zay efa tsara orina ao amin'i Kristy Jesosy izany ary hitondram-bavaka nareo ihany koa ny fiangonana. Ny faharoa dia rehefa mirava zao fampopivavahana zao dia mandalo ato amin'ny trano fisainana ianareo ato amin'ny trano atsimo zany misy boky volamena zay mba miatrahanareo ny venjivenjim-ponareo ny amin'ny fandalovanareo teto sy ny fahavitany zany tsodrano sy fanamasinana fanambadiana izany. Ivavaka isika ry havana. Ry Jesosy Kristy Tompo lohan'ny fiangonano tian'ny tanora tokoa ianao ary nasehonao zany tamin'ny fanehoanao anjaonina lay nantsoinao tao anatin'ny fahatanorany ary nampitondrainao ny anarana hoe apôstoly ny fitiavana. Misaotranao zay Tompo fa raha nisy fifankatiavana teo amin'ny Mario sy Sitraka dia noarovanao zany ary tonga mitanjona zay nikendreny izy dia ny fitsofandrano sy ny fanamasinana izany fanambadiana izany. Ka ilay fianakaviana roa teo aloha dia tonga fianakaviana tokana kosa ankehitriny. Tompo miasa manan-kery ianao. Ataovy tanteraka amin'izy ireo ny teny faneva izay nasandrany mba hanorenany sy hiainany izany fanambadiana kristianina izany. Ka na inona sedrainy, na inona lalana lalovany dia ho mpandre sy mandrakariva izy ireo. Satria ianao no loha lalany, ianao no aorinany, ianao no akavisy akavanana, andry afo ianao amin'ny alina ary androrahoana amin'ny atoandro. Ary dia anana toky sy fanantenana izy ireo, fa na dia ny olo maro aza dia tsy avony ny afo ny fitiavana tokoa ary ny renirano tsy apogazy. Ary ny fianakaviana kosa dia hitombo amin'ny fifandraisana sy ny fifankatiavana ary ho tokana tokoa noho ny amin'ny reto mpanomponao voatsodrano sy no amasinina ny fanambadiany ary dia hiaina amin'ny tokantrano kristianina araka ny be indrindra fonao. Ny anaranao Jesosy nentinay manesy mandro izany vavaka izany. Sotra mpamonjy eo. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Ho an'Andriamanitra ery ihany ny voninahitra. Amen. Tonga amin'ny fotoana hanatanterahana ny rakitra sy ny fanomezana isika izao ry havana izay alohavan'ny voady sy ny rakim-pisaorana. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Korinthiana voalohany, toko voalohany, andininy 7. Miarabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'ny Tompo ary dia tonga eo amin'ny fotoana hamakina ireo voady sy rakim-pisaorana izay nitanterahany mpianakavin'ny finoana isika izao ary iombonantsika fo amam-panahy. Iomana avy hatrany ny STK amin'ny hira hoe fanahy eo. Rakim-pisaorana, hideranao amin'ny foko rehetra aho, hivavaka manandrify ny tempolonao masina aho ka hidera ny anaranao. Salamo 7:30 amin'ny 100, ny andininy voalohany sy ny andininy 2. Tena te hisaotra ny Tompo izahay mianakavy, mamindra fosa sy be fitiavana ny Tompo, ny sondrotra kilasy ny zanakay ary manolo tenatrany ho amin'ny fanompoana ny Tompo izy ireo. Dera ho anao ry Tompo,
Zany fianakaviana zany dia manolotra rakim-pisaorana 2 alina ariary izay atolotra ho an'ny asan'ny fiangonana sy atolotra ho an'ny STK ary mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana sy ny hira fanahy izay ho tanterahan'ny STK izao. Hira ao amin'ny firana FFPM fa 570 ny andiny voalohany. Ao ataontsika amin'ny feo fifoazana zany hira izany. Rakim-pisaorana. Efa nampandehan'ny olona anitsaka ny lohanay ianao. Nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika ianao. Salamo 120 andiny 220. Misaotra ny tompo izahay tamin'ny fitahiny sy ny fahasoavany nomeny sy narotsany taminay. Tena Andriamanitra be fitiavana sady mamindra fo ary maharo-po tokoa izy. Zany fianakaviana zany dia manolotra rakim-pisaorana 2 alina ariary atolotra ho an'ny sampana fifoazana SAFIF, mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ary mangataka ny hira ao amin'ny firana FFPM fa 570 andiny voalohany izay ho tanterahantsika zao atao amin'ny feo fifoazana. Rakim-pisaorana. Jehova anome hery ny olony. Jehova hitahy ny olony amin'ny fiadanana. Salamo 520 andiny 120 tapany B. Rakim-pisaorana avy amin'ny tanora mianadahy noho ny fahasoavana sy ny fahafahana fanadinana. Ho fisaorana sy fidirana an'Andriamanitra. Manolotra rakim-pisaorana izay ho atolotra an'ny sampana tanora KRISTIANA. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ny amin'ny toy ny fianarana.
dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Manantsika ny hira amin'ny firana fanampiny 12 ny andininy voalohany. Rakim-pisaorana. Misaotra Tompo noho ny fahasoavana sy ny fitahiana rotsaka ao aminay mianakavy. Dia sitaky ny fonay zany. Ary manao zao rakitra zao izahay ho fidirana sy fisaorana ny anaranao masina. Ho deraina sy ankalazaina mandrakizay ianao Tompo. Ary izany fianakaviana zany dia manolotra rakim-pisaorana ho an'ny asa sosialy izay tanterahana eto amin'ny fiangonana. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana sy ny hira amin'ny firana fanampy ny 12 andininy voalohany ampelatananao raiko izay ho tanterahantsika izao. Apelatananao ny raiko ny mombamomba rehetra iriko ianao no mpibako ianao anatika mitetra no andirahoko toko Ayatani anda fusimanau yana besongianau nuasa fantasiulani ampe latananau iani mandraki sai duri-duria nani Aina kwetuatani na atari akotari. Manantsika ny hira ao amin'ny hira ny finoana 7 amin'ny 30. Rakim-pisaorana. Reny mpianakaviana ray manao rakim-pisaorana noho ny valim-bavaka sy ny fitahiana rehetra. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana mba hitahian'Andriamanitra ny ankohonany rehetra. Mangataka ihany koa ny mba anesoran'Andriamanitra ny olana arabola izay mianjady aminay amin'izao. Mangataka famelan-keloka sy fanadiovana noho izay nataonay rehetra tsy nifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany reny mpianakaviana zany dia manolotra rakim-pisaorana atolotra ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina vola 9,000 ariary. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana, mangataka ny hira ny finoana 7 amin'ny 30. Tompo izay mahita izay ho tanterahantsika izao. Tompo izay mahita ny miafina indrindra sady eny izay mitantana ny tongotra mamindra mamela de mamela itony ety anay solafaka ka ny eloka favoe any esory mba ho afaka.
misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesaloniana voalohany toko 5 ny andininy 9. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay noho ny fahavitan'ny fanamasinana ny fanambadianay, ary dia mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana ho an'ny tokantrano, manolotra vola ao no ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina, ao no atolotra ho an'ny sampana tanora kristianina, ary ao no atolotra ho an'ny fiangonana. Iomanantsika ny hira amin'ny hira ny finoana 770, vavaka. Rako mpisaorana. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anaran'ny masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay misy adinonao ny fitahiany rehetra. Salamo 7:1 ny andininy 1 sy ny andininy 2. Ny fianakaviana razafiny rambovo lolony aina dia misaotra an'Andriamanitra noho ny fahatanterahany ny fanamasinana ny fanambadian'ireo zanany ary mametaka ny fiainako avin'izy ireo ho eo ambany fitantanan'izy Tompo. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana. Mangataka ihany koa ny hira amin'ny hira ny finoana 770, ary dia manolotra rako mpisaorana. Ao no atolotra ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina, ao no atolotra ho an'ny sampana tanora kristianina zokiny, ary ao no atolotra ho an'ny asan'ny fiangonana. Ho tanterahantsika izao ny hira 770 ao amin'ny hira ny finoana. Barutsai fitai anakku ireu panumpunau ireu enganyeni fa naminanau ciafuri asarakasire Fifalina, atau vivenu fifalina, AMIN'NY FASOAVANA, AMIN'NY FASOAVANA, ny andro mpiainanay rehetra, ny andro mpiainanay ary farandriavana iomanantsika ny hira amin'ny hira ny finoana 770 andiny voalohany. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izay ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tesaloniana voalohany toko 5 andiny 7. Izany no teny soratra masina entinay isaorana an'Andriamanitra nohon'ny fiainanay. Na dia nandalo seda mafy aza amin'ny mahaolona aza izahay nohon'ny fisarahana tamin'ny tianay indrindra, dia tsy mitsahatra namindrafo taminay tokoa ianao ry Tompo ao. Narotsaka ao aminay foana ny fahasoavanao. Misaotra nanome anay any dada Tompo ao. Misaotra Tompo ao fa ny fitantananao no nahavitanay ny tranonay. Misaotra Tompo ao fa mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana afaka mankalaza tsingerin-taona. Mbola isaoranay hatrany ianao ny amin'ny hoavinay, izay ianao ihany no mahalala azy. Mangataka vavaka avy amin'ny fiangonana, hanananay faherezana trany, hiatrika ny fiainanay, na ho mora na ho sarotra ny miandry. Mampaherezanay mandrakariva Andriamanitra ao. Izany fianakaviana izany dia manolotra rako mpisaorana vola 2 tapitrisa ariary. Ny ray hetsy ariary ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina, ny ray hetsy ariary ho an'ny mpitandrina amin'ny zavatra rà, ny 4 hetsy ariary ho an'ny asan'ny fiangonana, ny 4 hetsy ariary ho an'ny sampana sekoly Alahady, ary ny iray tapitrisa ariary ho an'ny sampaty.
dia ho tanterahantsika izao ny hira ao amin'ny hira finoana fa 4 ny andininy voalohany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Alleluia, Alleluia, Mirafirambaofaoany Jehovah, mirafirambaofaoany Jehovah, ny fiderana azy eo amin'ny fiangonany olona masina, ny olona masina. Panzaka ni zanak'izona, ny zanak'izona, aoka hidera ny anarany amin'ity sy ankalaza azy amin'ny aponga. Fa sitraky Jehovah ny olony javany famonjena ny mpandefitra. Alleluia, 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 Alleluia. Hitsangana ry havana hanolotra izao fanatitra izao. Ho fanolorana ny rakitra sy ho fanavaozantsika ny fanoloran-tena ho an'ny Tompo, dia ndeo ataontsika hira vavaka ny hira voalahatra eny amin'ny fafana. Ray soreny tanako, mbanao ny asanao, ray soko ny tongotro, ho fanirankiraka. Ray sony fazako eto mbanatsanao, ray soko ny volako, ho anao toko izao. Petraka ny fiangonana.
Ankehitriny ry havana dia tonga amin'ny fotoana hankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, koa andeha hosikafana ny baiboly araka ny perikopa anio. Eksodosy toko 7 ny andininy 7 hatramin'ny 14. Eksodosy toko 7 ny andininy 7 hatramin'ny 14. Manaraka izany dia ny filazantsara ny Jaona toko 10 ny andininy 1 hatramin'ny 10. Jaona toko 10 ny andininy 1 hatramin'ny 10. Ary ny asan'ny apôstôly toko 17 ny andininy 70 hatramin'ny 70. Asan'ny apôstôly toko 17 ny andininy 70 hatramin'ny 70. Mialoha izany dia hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy ianao. Misaotra anao izahay fa lehibe marina ny fitiavanao anay. Omenao anay mandrakariva ny teninao ihany anay araka ny sitraponao. Koa raha maky sy haino izany izahay, dia sakafo ny fonay mba hidiran'ny teninao, mba hanazava ny lalanay. Ambarao amin'ny alalan'ny fanahinao ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Aoka reny sofinay marenina, ary ahiratra ny sainay votsa. Amin'ny anaran'i Jesosy tompon'ny finoanay, no mampiombona anay amin'izao vavaka izao. Amen. Eksodosy. Ary Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Ekipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alaheliny, dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Ekiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany sosy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita, sy ny Etita, sy ny Amorita, sy ny Perizita, sy ny Vita, ary ny Jebosita. Ary ankehitriny, indro ny fitarainan'ny zanak'Israely dia efa mbiaty amiko. Ary efa hitako koa ny fahoriana mpahorin'ny Ekiptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao, irahako any amin'ny Farao, hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Ekipta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa ao no akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Ekipta? Ary io izy, ombanao tokoa aho, ary izao ny famantaranao anao, fa izao no efa naniraka anao. Rehefa mivoaka avy any Ekipta ny olona, dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Ary io Mosesy tamin'Andriamanitra, indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe, Andriamanitra ny razanareo no efa naniraka aho aty aminareo, ary hanao amiko hoe kosa izy. Iza moa no anarany? Dia ahoana no avaliko azy? Ary io Andriamanitra tamin'i Mosesy, izao izay izy hatr'izay ka ho mandrak'izay. Ary koa izy, izao izay izy no efa naniraka ho aty aminareo. Amen.
Jaona amin'ny anaran'ny Tompo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry, ary ny izy no voan'ny mpiandry vavahady. Ary ny ondry mihaino feony, ary izay ondrony tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka. Ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialo azy, ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo. Ary ny vahiny tsy aray ny fandosirany satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no nolazain'i Jesosy taminy, nefa tsy azony izay zavatra nolazainy taminy. Dia hoy indray Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izao ny vavahadin'ondry, mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako, fa tsy nihaino azy ny ondry. Izao ny vavahady, raha izao no idiran'ny olona dia ho vonjena izy ka hiditra sy hivoaka, sady ahazo hohanina. Mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana, izao avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Asan'ny apôstôly. Ary rehefa afaka 7 taona dia nisy anjely niseho taminy tany anefitry ny tendrombohitra Sinay, teo anaty lelafo teo amin'ny voaroy. Ary Mosesy no nahita dia gaga no ny fahitana. Nefa no nanantona andinika izy dia tonga ny feon'ny Tompo nanao hoe: izao no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Dia toran-kovitry Mosesy ka tsy sahy nandinika, ary hoy Jehovah taminy: esory ny kapa amin'ny tongotrao, fa masina io tany hijanonanao io. Hitako tokoa ny fahorian'ny oloko any Egipta, ary reko ny fitarainany, dia nidina monjy azy ao. Koa andeha ankehitriny dia irako ho any Egipta ianao. Izany Mosesy izany dia nolaviny ka nataony hoe: iza no nanendra ny alahy ho mpanapaka sy mpitsara? Kanjo izy ihany no nirahan'Andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavitra no mba nitanana anjely ilay niseho taminy teo amin'ny voaroy. Izy no nitondra ny olona nivoaka sady nanao fahagagana sy famantarany tany Egipta sy teo amin'ny ranomasina mena ary tany anefitra 7 taona. Izy no Mosesy ilay nilaza tamin'ny zanak'Israely hoe: mpaminany no hatsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahakay. Izy ilay teo amin'ny fiangonana tany anefitra mba amin'ny anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra Sinay sy tamin'ny razantsika, ka izy no nandray teny velona mba homeny antsika. Ray masina, manomasinanay amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Amen.
miakazay aviavy jory Kristy. Zava-malala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo aneny fiadanana. Ny bokyny Jaona toko 10 no andeha hosikavantsika eo ambany masontsika amin'izao fotoana izao. Tantara fanoharana ny amin'ilay mpiandry-ondry no tantara hita eto amin'izao perikopa izao. Fa mialohan'ny idirantsika ao anatin'izany soratra masina izany dia andeha tsy ahivontsika kely ny soratra eo aloha dia ny Jaona 9. Rehefa nanomboka ny asa Jesosy nanasitrana dia nanasitrana ito jamba, teraka jamba tamin'ny andro sabata izy. Ary nanomboka teo dia efa nanomboka nisy hevin-dratsy tao anatin'ny fariseo. Ary rehefa nanasitrana tamin'ny andro sabata dia vao maika ny tombo zany fahatezerana tao anatin'ny fisainan'ny fariseo izany. Tsy mety izany manasitrana amin'ny andro sabata izany. Tsy mety izany. Ary nampiantsona mihitsy ny ary ty jambo ty tao amin'ny sinagoga hoe iza ahoana aza vao tsara mihitsy ny aloha zany e. Fa maninona tamin'ny andro sabata sao dia tsy jamba akory ny ary ianao. Nampiantsona ihany koa tao aorianan'izay ny ray aman-dreny hoe tantarao aminay e. Tena marina ve fa tena teraka jambo ty olona ty. Ary fantatsika fa tsotra ny valiten'ilay jamba hoe zao fotsiny fantatro a jamba taloha mahiratra ankehitriny. Tao anatin'ireto fariseo ireto dia efa manomboka tezitra ary tsy mankasitraka ny asa ataony Jesosy izy ireo. Eto amin'ny 10 ary dia mamaly Jesosy ny aminy hoe fa maninona moa izy no nanasitrana tamin'ny andro sabata. Maninona moa Jesosy nanao an'izany? Jesosy ange jiosy e. Mahafantatra tsara ny lalàny jiosy e. Mahafantatra tsara n'izany hoe maha-zava-dehibe amin'ny andro sabata izany. Fa maninona tamin'ny andro sabata mihitsiny no nanao izany asa izany Jesosy. Inona ary ny tena tanjon'i Jesosy tamin'ny fotoana io? Inona ny tanjon'i Jesosy ho amin'ny fiainantsika? Ho amin'ny fiainanao, ho amin'ny fiainanao tanora io. Inona ny tanjon'i Jesosy? Dia mazava amin'ny valiteny Jesosy dia ny ao amin'ny 10 tapany be. Tapany faharoa manao hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Jesosy ho avy mba ho amin'ny fiadanana, mba hanome fiadanana ho ahy sy ho anao. Ho amin'ny fiadanana ry havana no ny antsony anao. Koa mangataka antsika izy mba hiditra ao anatin'izany fiadanana izany. Ary tsy hiditra ao amin'ny fiadanana ihany fa tena hizara izany fiadanana izany. Voalohany ary dia raha miantso antsika Jesosy, raha manasitrana antsika Jesosy, raha miantso antsika ho amin'ny asa fanompoana Jesosy dia tsotra ho amin'ny fiadanana. Ho amin'ny fiadanana. Raha eto izy dia ilay fiadanana tenena dia ho amin'ny fiainana. Inona moa ny hoe fiainana? Raha miteny amin'ny fomba ny tanora dia hoe andao hanao fiainana e. Inona moa ny tiana tenena izany? Tsy hoe andao hanao izay tiantsika e. Any amin'ny toerana tsy misy mandreboreby e. Tsy misy maneritery e. Ary ho an'ny tanora izany hoe manome hanao fiainana izany dia tena hoe miadana be izany. Ho antsika ray aman-dreny kosa nefa izany hoe fiainana izany dia tena izany fiadanana izany dia milamina, tsy misy fefy, tsy misy tabataba, tsy misy korotana, fa tena hoe miadana. Rehefa mifampiresaka ny tanora maromaro dia ohatry ny ahoana ny eritreretinareo an'izany paradisa izany e. Dia mety samy manany famaritana an'izany ny tsirairay avy. Fa antsika kristiana dia mitovy ny famaritantsika ny fiainana mandrakizay. Dia ilay fiainana ao amin'ny Jesosy Kristy. Izy raha teo ilay fiainana. Ilay fiainana eto izany dia ilay fitaovana hoentina miaina.
ho atsika malagasy rehefa hoe misy hoe fi eo aloha dia fitaovana ho ampiasaina zany. Ty zavatra ty fipasohana, fitaovana entina hipasohana. Fipetrahana, fitaovana entina hipetrahana. Raha fiainana zany Jesosy Kristy dia ilay fitaovana entinao miaina. Ilay rivotra iainanao mihitsy ny Jesosy Kristy. Izy mihitsy no hiditra any amin'ny fiainanao, any amin'ny tontolo-piainanao, any amin'ny fiarahamonina misy anao. Ho amin'ny fiainana, ho amin'ny fiadanana no hiantsonanao. Raha miantso antsika zany Jesosy Kristy ho anao ny asany, dia izy mihitsy tahaka ilay rivotra iainana, ilay fofinain'Andriamanitra any amin'ny Genesis. Ilay fofinain'Andriamanitra nomena ny Adama sy Eva tany amin'ny Genesis zany dia tsy fofinaina tany amin'ny Genesis ihany, fa amin'ny vanim-potoanantsika izao koa dia fofinaina ho antsika koa Jesosy Kristy. Satria fitaovana hoety miaina, fitaovana hitondra fiadanana ao amin'ny fiainantsika izy. Matoa mbola tsy milamina tsara ao amin'ny fiainantsika, matoa mbola misy korotana amin'ny lafim-piainantsika, na ny any am-piasana, na ny ao am-pianarana. Sao dia mbola tsy ilay Jesosy Kristy, ny fofinaina mahavelona ao amin'ny fiainanao io, ao amin'ny vatanao io. So dia zavatra hafa no rivotra foanao isan'andro. Vao mifoha maraina dia ny andefa radio, ilay radio menomenona foana mamaika anao. Sao dia sanatria mbola tsy ilay rivotra mahavelona no iainanao isan'andro. Fa ny antsonantsika kristiana tsirairay avy dia no amin'ny fiadanana. Izao ho avy hananany fiainana. Nazavain'i Jesosy eto izany, fa raha nanasitrana izy teo aloha dia tsy hoe te hanasitrana fotsiny, fa tena hanome fiainana an'ireo olona rehetrarehetra ireo. Mba eritreretinareo ve hoe jamba nanomboka izy teraka. Nareo ray aman-drenindreo ary zany tsy fantany hoe ohatrany ahoana, tsy fantatry ito izany mety ohatrany ahoana ny tarehany dada sy neny. Fa rehefa tonga Jesosy, fantatry Jesosy ny fitarainany, fantatry Jesosy ny fitarainany ito izany mety hoe mba te hahiratra izy dia nomeny an'ilay fiainana. Tahaka izany koa tamin'ny andro Mosesy, fantatr'Andriamanitra ny fitarainany zanak'Israely, ny fijaliana ataon'ireto Egiptiana reto. Tena hoe fijaliana. Zara fa misakafo nefa ny asa atao mihoatra lavitra. Ary tonga Andriamanitra naniraka ny mpanompony Andriamanitra mba hanome fiainana ho an'ilay zanak'Israely, hanome fofinaina mahavelona, hanome fiadanana. Natsoan'Andriamanitra isika ry havana. Tsy natsoana fotsiny hoe hameno seza, na dia misy elanelany ihany ary tsy ho feno mihitsy. Tsy natsoan'Andriamanitra fotsiny hoe ho tonga aty isaky ny alahady, fa tena natsoan'Andriamanitra ianao mba ho amin'ny fiadanana. Mba ho ilay Jesosy Kristy mihitsy no loharano fiadanana. Ho fiadanana ho anao, ho amin'ny fiainanao. Tsy ho amin'ny fiadanana ihany anefa no angatahan'i Jesosy Kristy ho antsika, fa ho mihitsy izy hoe midira ao amin'ny fiadanana. Misy fanoloran-tena angatahan'i Jesosy Kristy amintsika ry havana. Misy fahavononana. Raha miantso izy dia tsy tanteraka izany antso izany. Raha tsy tsika izay vao antso mihitsy no mamaly ny antso. Araka ilay 10 minitra teo hoe raha miantso Jesosy ka appel manqué foana no azony eo dia tsy tafita mihitsy n'izany ilay antso. Fa mila mandray ilay finday ianao, mila mandray ilay antso ianao, mila miditra amin'ilay vavahady ianao. Ary izany no teneny eo amin'ny 9 hoe izao no vavahady eo amin'ny 7. Tamin'ny andron'i Jesosy ry havana, ny mpiandry ondry izany, rehefa alefa
miriarieny ny ondry a rehefa tonga ny ariva dia mila tambatra ny ondry dia lasa ny mpiandro iny a mitady ratsakazo dia manangona ny ondry a dia manafefy an'ilay ondry amin'ilay ratsakazo be da be. Izany hoe raha atao teny mahazatra dia atao ohatrany hoe tip-top izany le valan'ondry eo. Dia atambatambatra ilay ratsakazo a dia asiana elanelana. Io izany ilay vavahady. Tsy vavahady mafy be io izany hoe lasa indray mitady ratsakazo mafy be atao vavahady. Fa vita ilay ratsakazo manodidina dia ilay mpiandro-ondry a no matory mivilana izany mirirana eo amin'ilay vavahady. Izany hoe ilay mpiandro-ondry no vavahady. Ary izany no tiany Jesosy teneny eto hoe izao ny vavahady. Izany hoe izy mihitsiny no maninona? Miaro aloha voalohany indrindra, miaro amin'ny fahavalo. Tsy mialo mihitsy ilay mpiandro-ondry satria izy ilay vavahady. Dia rehefa hoe tonga amin'izay maraina dia mitsangana amin'ny mpiandro-ondry dia foka indray ny ondry. Dia ilay mpiandro-ondry no mandrindra hoe ianona mivoaka eto indray aloha dia mijanona indray izy mirirana dia mijanona daholo ny ondry. Izany hoe Jesosy mihitsiny no miaro atsika. Izy no miaro no fiainantsika. Raha miteny Jesosy hoe izao ny vavahady dia miaro ny fiainanao izy amin'ny fahavalo rehetra. Ny amin'ny mety hoe rotoroto ny fiainana, ny amin'ny tebiteby, amin'ny fivelomana, ny amin'ny asa aman-draharaha izay mety makarary saina antsika ray aman-dreny, ny amin'ny fianarana izay mety misy fotoana tsy haintsika ho antsika tanora. Fa izao Jesosy ilay vavahady. Rehefa misy an'ilay vavahady dia matory mandry tsara ny ondry. Tsy matahotra mihitsy izy hoe sao dia izy ivoaka satria efa Jesosy ilay vavahady eto. Jesosy izany ilay fefy tsy azon'ny loza ho aiso anao. Ary tsy hoe fefy fotsiny izy fa jerentsika eo amin'ny 9 manao hoe izao ny vavahady raha izao no idiran'ny olona dia vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo aina. Zavatra telo no andraikitry Jesosy ho vonjena izy. Mamonjy atsika amin'ny fahavalo Jesosy raha izy tokoa ny vavahady. Ary tsy mamonjy atsika fotsiny izy fa miaro atsika. Ary teneny koa avy eo hoe ka hiditra sy hivoaka. Izy mihitsy ny Jesosy mihitsy izany no mampandeha miditra sy mivoaka izany raha resaka any amin'ny resaka comptabilité sy ny mpitam-bola mahalala sana vola miditra sy vola mivoaka. Fa Jesosy mihitsy izany no mampandeha amin'ilay ao anatin'ilay vala hoe ianona miditra mivoaka indray amin'izao fotoan'izao mba handeha hilamina tsara amin'ny fiainanao ry havana. Dia mila Jesosy mihitsy no vavahady nao. Ary tsy miditra tsy mivoaka ihany fa ahoana koa izy sady ahazo hanina. Ny sakafo ry havana dia tena zavatra ilain'ny vatantsika. Fa tsy ny vatantsika ihany koa nefa ny mila sakafo fa na ny saina na ny fanahy dia tena mila sakafo. Indraindray maha-olombelona antsika dia ny vatana foana no toa ohatrany hoe mamaiky atsika ny hanome sakafo azy. Dia rehefa manomboka mahazo sakafo ny vatana dia mieritreritra ny sakafo ny saina dia andeha mba alefa mianatra, andeha hampanaovina kory ny ankizy, efa ho avy ny vakansa dia alao mba tsy mipetrapetraka fa alao hampanaovina kory informatique, alao mianatra ny zaitra dia ampianarina. Dia ireo tena ataontsika lehibe fa ilay fahatelo indraindray dia adinontsika ilay sakafo ny fanahy. Fa nefa dia tena andraikitritsika
ny manome sakafo an'izy telo ireo. Ary reto rehefa miteny Jesosy hoe sady ahazo hanina sady hanome hanina ho anao, dia tsy ilay sakafo vatana saina fotsiny izany, fa ilay sakafo ara-panahy ihany koa dia tena omeny ianao. Rehefa tena vonina maly ny antsony ianao, hiditra ao amin'ilay fiadanana ianao, dia tena omeny an'izay sakafo izay ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy. Rehefa feno ireo anankitelo ireo dia tena izay no atao hoe olona salama, tomady. Fa raha toka ny vatana ihany no mandeha, ny saina nefa tsy ao na ny fanahy tsy ao, dia tsinotsinona izany. Dia tahaka n'ireny olona mirijarija be ireny fa mamono olona. Dia mangalatra, fa jerenao nefa ny aiza ihany izy mipetraka na mangalatra 4 miliara, fa ny tranony mbola kely ihany dia mbola malotoloto ihany, satria tsy ao ilay saina manolo-tsaina fa dia ny vatana fotsiny ihany. Dia toy izany koa raha ohatra ka ny saina fotsiny ao ny vatana tsy ao, dia indraindray misy olona mana-tsaina be, ary misy fantatsika an'izany hoe mana-tsaina be izy nefa izy ao anaty fauteuil roulant izy. Tsy afaka manao an'izy fa ny saina nefa dia tena mahay izany olona izany. Fa tsy salama izy. Tsy afaka mijoro izy, tsy afaka manao ny fanaony olona ireny, tsy afaka miaina, tsy manana fiadanana izy izany. Ny fiadanana izany dia ilay fiadanana ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy. Raha miteny izany ny Tompo hoe midira ao amin'ny fiadanana, dia ilay fiadanana manome anao sécurité, ilay fiadanana mitondra anao ho amin'ny liberté, ary fiadanana manome sakafo anao, alimentation. Ko andeha tsika andiny tena ry havana, tena efa nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika ve isika? Efa Jesosy Kristy ve ny fiainana ao am-pontsika? Ka tena efa niditra ao amin'ilay fiadanana ve isika? Mila mandinika isika ry havana. Tena mandinika tsara amin'ny fiainantsika. Ampy sakafo tsara ve ny vatantsika? Ampy sakafo tsara ve ny saintsika? Fa tena ambonin'izany rehetra izany, ampy sakafo tsara ve ny fanahintsika? Raha isaky ny lahady ihany tsika no mihinana sakafo ara-panahy, andeha avadika, isaky ny lahady ihany ianao misakafo ara-batana, fa ny ankoatran'izay ianao tsy misakafo ara-batana, fa ny lahady ihany ianao, dia manahoana ny vatantsika amin'izany? Mety kizarizary? Ko maninona ny fanahintsika atao antsika an'izany? Indraindray ihany, indraindray alahady mety mbola tsy tonga iaino ilay hihinana ilay sakafo ara-panahy. Mbola misy fivoriam-pianakaviana ry mbola be da be ny lamba. Ka ohatra mangatsiaka be androany. Aloha tsy misakafo ara-panahy androany. Ry havana, ahoana ny fanahinao? Tena omenao sakafo ara-dalàna ve io fanahinao io? Ny ara-batana intelo isan'andro mihitsiny, fa ny ara-panahy manahoana? Manasanao andinika izao, andinika ny fiainanao, impiry isan'andro ianao misakafo ara-panahy. Impiry isan'andro no sokafanao io baibolinao io. Firy taona izay nanananao an'io baiboly io, dia impiry no misokatra io baiboly io ao anatin'ny indray andro, ao anatin'ny herinandro, ao anatin'ny iray volana, ao anatin'ny herintaona. Impiry ianao no sakafo, impiry ianao no mihinana anim-pitoloha. Raha ara-batana izany anim-pitoloha izany manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5, sakafo foana. Fa raha toriteny manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5, misakafo foana. Mba zakanao ve izany? Nefa rehefa any amin'ny mariage na any amin'ny réveillon 4 ka hatramin'ny 4 misakafo foana, misy levona mihitsiny. Fa ilay ara-panahy manahoana? Misy levona mihitsiny. Anao alim-bavaka maharitra ela be,
ny mpiandraikitra moa miezaka foana ao anatina na fifadikana na fotoam-bavaka dia hoe atao mba hirindra mba tsy hamonamonaina ny mpiangona rehetra fa asiana hira eny elanelana asiana fanentanana eny anelanelana reny ngely mety hoe jus mety hoe afindrafindrao rehefa ny amin'ny mariazy fa mila iainantsika ilay fiadanana mila itsika mihitsiny no miditra ao amin'ilay fiadanana matetika tenenina foana hoe any amin'ny fiangonana zokony tsy misy saim-panahy sao dia kosa ny ary ianao mihitsiny tsy miditra ao amin'ilay fiadanana tsy miditra ao amin'ilay fiainam-panahy mahatonga anao tsy ahazo ilay fiainam-panahy ilay fanahy ilay sakafo rehefa avy eo rehefa tonga ny amariazy nge ianao rehefa ohatra reka ianao mihitsy tonga hoe sara nga ilonjolonjo atao mpitoerana eto fotsiny dia mandeha ny hira mihetsiketsika dia eo mipetraka eo dia tsy ho tafiditra ao fifalian'ilay fanambadiana mihitsiny ianao e fa mila ianao mihitsiny ay mandeha zany dia andeha hitsangana dia mandia dia mahazo fifaliana ao anatin'ilay mariazy fa tsy hoe re tonga avy any amin'ilay mariazy dia manontany ena tokantrano nanao an'ilay mariazy sao makampy raha miteny an'izay aloha ilay olona dia na ratsy be zany ilay sakafo na tsy nahazo ambiance mihitsiny izy fa ilay ho antsika ry havana mila miditra ao amin'ny fiadanantsika mila isika mihitsy volonté atsika mihitsiny no andray ilay fiadanana ka raha efa tonga ty amin'ny zao fitandremana izao isika isaky ny alahady dia mila manomboka etsy amin'ny tsy vavahady itsy dia efa miteny mihitsiny hoe vonona andray anao an Jesosy dia hifantoka amin'ny fanompoam-pivavahana fa tsy hoe rehefa tonga ilay toriteny vao hifantoka fa aloha voaboaka kely rehefa eny an-tsena fa tsy efa eny fa manomboka hatramin'ny fiarabana eto ka hatramin'ny farany angely sakafo ara-panahy ao ny famelan-keloka ao ny fidirana sakafo daholo nge reny rehetrarehetra reny sa tsika ohatra ny any amin'ilay mariage ilay tonga ilay entrée dia isakisaka kely ery aloha ilay laisoa hoe voatabia tongolo hoe le foie gras ihany no aniko dia isakisakely le traiteur amin'io zany nandritry ny alina nytetitetika kely an'ilay karoty verina vany le vilia feno karoty be da be verina ohatra ny mampitehiteny alora nga manaraka tonga dia le foie gras boribory be ny apetraka eo amin'ilay vilia dia samy barakay tsisy mihinana akory ilay karoty kely ery le dia ohatra izany ny ataontsika raha ohatra ka amin'ny fanompoam-pivavahantsika tsy miditra tsara ao anatin'ilay fiderana tsy miditra tsara ao amin'ilay famelan-keloka tsy miditra tsara ry amin'ny tsodrano na ry amin'ny fanatitra amin'ny rakitra koa nge dia sakafo ara-panahy fa tsy hoe rehefa ilay olona mitoriteny etorery ihany fa ilay fanompoam-pivavahana ray manontolo no sakafo ara-panahy ko andeha ary manomboka izao zaritsika ny fiainantsika isakafo ara-panahy raha efa hoe isaky ny alahady ihany ary mba amin'ny sakafo ara-panahy mbola ao amin'ilay lahady ary kay mbola le foie gras kely ihany no alaina fa le karoty sy ny karazany rehetrarehetra ahitrikilika kely eny ry havana mandiny teny asatsika ny tanora mandinia eny Malasanao iondrika hivavaka mandritry n'izany hery izany.
Meno ariavana fa nanana fotoana lava tokoa ianao ny eritreretana nandiniana ny lafim-piainanao rehetra tena efa namaly ny antson'ny tompo ve ianao tena efa miniditra ao amin'ilay fiadanana ve ianao samody fanina samienonao miantso ao ny tompo isan'andro hoe mandrosoa amin'izay amin'ny asa fanompoana fa hodianao fanina foana tadidio vita ny tompo ny famonjeny vitany io raha tsy hamaly ny antso ary ianao fa matoa izy miantso anao dia tena mbola mila anao izy koa avalio ary ny antsony raha miteny ny soratra mantsiny hoe no an'ny ondro izy izy dia malala ny feoany ny ondro izy izy miaino ny feoany ary izay ondry tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka hety mivoaka ary rehefa mamoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondriny manaraka azy satria malala ny feony ireo ilay feon'Andriamanitra zany rehefa tena izy ilay fiainanao izy ilay fofinaina mahavelona ao anatinao dia fantatrao ilay feon'Andriamanitra ao anatin'ny telefonako misy application zay dia rehefa miantso olona dia misy hoe ianao zany indraindray rehefa ohatra hoe tsy tianao
izay ny anton'ilay implication zany rehefa tsy tianao hoe fantatry le olona hoe za le miantso finaritra le miantso dia misy option le izy hoe te atao feon-jazakely ve ianao te atao ohatran'ny feona lehilahy ve ianao te atao feona vehivavy ianao dia cliquenao fotsiny zany dia za tsy nafantatra hoe misy an'izay kay ty telefony ity fa miantso zany dia ataoko ok foana dia niantso an'ny vadiko amin'izay dia allo izy zao izy dia tsy fantan'ny vadiko mihitsy zany hoe izy zao dia izao fa izy ahoana ka hafahafa be feoanao dia za zany tsy mahafantatra hafahafa manino andraso fa manaraka atsovy dia ampisehoako anao ohatra zao nge le feoanao rehefa dia no tatio ariana dia nampisehoany amin'izay ake feo hafa mihitsy ilay izy ary na rehefa tena mpivady ary kay na rehefa asian'le application zany dia tsy fantany mihitsy hoe za kay le miantso na numéro ako ary no misoratra eo dia tsy fantany satria ohatra tsy izany dia toy izany koa mila Jesosy dia mahafantatra antsika ary sika koa amin'ny alalan'ny feony dia mahafantatra hoe Jesosy zany miteny ahy izany ary rehefa fantatsika hoe Jesosy zany miteny izany dia tsy manaraka izay feo afaka ohatran'ny feon'i Jesosy isika izany indrindra no hidirana amin'izao tapany faran'izao dia hoe zarao ny fiadanana raha miteny ny teny soratra masina hoe izaho avy mba hanany fiainana sady hananany be da be izany hoe ilay fiainana omenantsika zany dia iny mihoatra lavitra ary matoa omeny mihoatra lavitra nefa antsika dia tsy hoe amin'izay mba mitosatosaka mba misy raradraraka eny amin'ny tany eny ohatran'ilay mitondra sao zany dia avy natsaka dia mihoatra be le rano dia mitosatosaka eny tsy izay no angatahan'ny tompo aminao fa mba hizaranao ilay fiadanana matoa ianao omeny mihoatra dia maninona mba hizara zany matoa mbola misy kristianina tsy manana zany ato dia misy tsy mizara an'izany zava-be zany omeny mihoatra daholo tsika tsirairay hafa hoe ry rakoto ihany no mahazo mihoatra tsy sady ananany be dia be mahazo mihoatra daholo tsika tsirairay avy fa matoa mbola misy tsy manana misy tsy mizara zany misy tsy mizara ilay fiadanana ianao mahatsiaro miadana ara-tsakafo zarao zany ianao mahatsiaro miadana ara-panahy zarao zany misy fadiranova ara-panahiny misy tsy maheno tenin'Andriamanitra isan'andro any indraindray izy mba te hinana ihany fa tsy hainy hoe ahoana indraindraiky ohatra hoe tonga eo amina restaurant dia misy hoe oursin dia ahoana ary ny fisakafoanana an'ity ahoana ary ny ansokafana an'ito raha volambola tsy nihinana an'izany oursin zany marina mafy ahoana inona koa no lasa le ohatran'ny cure-dent ve no any lasa inona dia ohatr'izany koa ny ara-panahy misy olona te handalina an'ilay baiboly nge fa tsy hainy firy amintsika ny katekista ato firy mpitoroteny firy nefa nandalina samma sy ny isan-karazany fiofanana maro samihafa fa be da be koa nge mbola tsy mahay mihinana an'ilay sakafo anjaratsika zany mizara ny sakafo tsy hoe hiandry rehefa lahady ihany ko rehefa lahady miaro fitaovavahana etiko dia ahoana zany fa mivoavoaka etsy ianao dia efa afaka mizara amin'izay fa vita ny anjaran'ny mpitarika sy mitoroteny eto fa anjaranao amin'izay rehefa mivoaka etsy ho antsika tanora manana ny hery sy tanjaka tsika mihoatra lavitra noho neny na zokonjokony mba efa nizara zany fa tanoranao zao hoan'ny hafa ve ianao sa hozy ianao zareo te ho zokojokony ihaniko tsika samyntsika ihany firy amintsika tanora moa no efa nandeha tamin'ireny toerana misy ray aman-dreny rehefa meantitra ngeraka tanora ka hafa mihitsy indraindray ary mijaly mihitsy ny ao anatin'izay indraindray reny rehefa lehibe reny dia mieritreritra hoe miandry fahafatesana sisy
satria tsy tatsony. Nefa isika tanora izay manana ilay herim-batana, ilay fifaliam-po anjarantsika nge zany e. Manome fifaliana ho an'ireo ray aman-dreny reny. Tsika ve le rehefa tenena hoe fivorim-pianakaviana dia ray aman-dreny be daholo le sandray ve tsisy atao mihitsy any dia etsy foana. Le ray aman-dreny zany eo zany mba miandry an'le mba mampifalifaly sy ohatr' izany le tanora etsy amin'ny telefoniny etsy foana. Dia rehefa tonga amin'ny fivorim-pianakaviana dia tezitra amin'ny tadasineny, tsy maintsy mandeha any ve sa misy koro ary sa ho ary dia mitady hevitra eo daholo tsisy andeha. Ry havana, ataonao amin'iny io fatanoranao io e. Omen'Andriamanitra mihoatra ianao fa ahoana? Tadidio fa rehefa tsy ampiasainao dia indray mpimaso dia ho asorin'Andriamanitra aminao a. Ianao izay matsiaro salama foana io, tsy narary mihitsy nandritry ny tsaiko, nandritry ny androm-piainanao, mba namangy olona marary ve ianao? Na rehefa tenen'Andray aman-dreny andao mba hamangy an-dadatoa fa marary izy, ka. Fa ataonao ino io fahasalamana io zany? Ho antsorin'Andriamanitra aminao indray mpimasy io a. Rehefa tsy ho zarainao amin'ny hafa, omena mihoatra ianao. Zarao zany. Zarao ilay fiadanana anananao. Fahaizako-boninao anao samindrery. Izany indrindra ilay hoe rehefa ao anatin'ilay valan'ondry dia Jesosy ilay mampiditra sy mivoaka. Indraindray manko sika mampatonga antsika miaotraotra ny zara koa dia ilay hoe ka tsy haiko hoe tonga any aho zany hamangy dia ahoana. Dia tonga eo dia ilay tsy hay moa hoe inona no tenenina fa dia tonga eo dia fampijerijery eo fotsiny dia mipetraka dia allo zany moa angatantalana amin'izay dia lasa. Dia hoe za tsy hanao tsony manaraka fa tsy hitako kory izay atao any. Fa izao, Andriamanitra mihitsy no efa manome lalana. Jesosy Kristy mihitsy no efa mitari-dalana. Ary izany no teneniny ao amin'ny Exodosy hoe mombanao aho. Aza matahotra zany raha ohatra ka irahana ianao, anao ny asa satria nomena mihoatra ianao dia hanome ny hafa. Aza matahotra hoe ahoana ary ny atsasany ve indray any amin'ilay faux problème sisa no atao mba tsy hanaovana izy. Inona nomeko? Mila zao ve? Tsia, tena ombanao ao. Mosesy rehefa natsoina dia nanao an'izay koa hoe dia ahoana? Za nge efa nitsoaka tany Egypta e, dia za nge tsy mahay miteny e, dia vadiko nge aty e, dia ahoana zany ny zanako? Dia lasa aloha Mosesy nandeha tany amin'ny rafosany hoe za hono andeha. Dia hozy ny rafosany hoe ndanako. Manino? Ndana. Dia indray nitady olana hafa indray ka mandeha alina nge, maina be nge ny lalana e. Tady olana fa zao fotsiny tenin' Jesosy. Mombanao aho. Izy no efa mitari-dalana anao. Jesosy mihitsiny tahaka ny Mosesy izay nanolotra ny teny eo am-bavany, mbola hanolotra ny teny eo am-bavanao. Raha hizara teny fiainana ho an'ny hafa ianao, raha hizara fiadanana ho an'ny hafa ianao, dia Andriamanitra mihitsiny no aloha lalana anao. Ny anjara vavaka tokony ataonao dia izao, tehirizo o Tompo. Indraindray manko eny an-dalana eny dia ohatrany hoe ka andeha hiverina indray aho. Efa eny an-dalana mihitsiny ka tsako miteny an'iny olona iny. Ry havana, mila fitehirizan'ilay fanahy isika mba tena hatateraka ilay asa nantsona antsika hatramin'ny farany. Ilay antso mampampianatra anao, mampitory-teny anao, na mety antso manokana, ilay antso mamaroloha mpianakaviananao ao amin'ny tokantrano io, dia vitahotra amin'ny farany izany antso izany. Hizara fiadanana. Tehirizo ao Tompo. Tehirizo mba tena hatanteraka
izany asanao izany. Manasa ny tanora hanao hira iray. mba ho tena hiram-bavaka ao antsika ny izany ry izany. Angataon'ny tompo hitahiry ianao amin'ny asa izay efa niantsonanao. Ry ray aman-dreny, zarao amin'ny ankonanao ny fiadanana. Fa aza hoe ianao sosososotra amin'ny any am-piasana any dia ny ao an-trano indray no mahazo rihatra. Aoka tsy ho aminao izany, na ray aman-dreny ianao na ankizy ianao, tsy ho aminao ny hitondra lagy na akalagy ao amin'ny tokantranonao. Fa tena ilay fiadanan'Andriamanitra no anjaka ao amin'ny tokantranonao. Ry havana, raha miteny Tompo izao avy mba hanana fiainana sady hananana be dia be, dia tsotra ny hafatry ny Tompo ho amin'ny fiadanana
no ny antsonanao. Ho amin'ny fiadanana no antsonanao. Ry tanora ho amin'ny fiadanana no iantsonanao. Fa tsy ho amin'ny fiadanana ihany, fa mila fanampahan-kevitra avy aminao koa midira ary amin'izany fiadanana izany. Midira amin'izany fiadanana izany. Mba tena ilay Jesosy Kristy Tompo no fiadanana, no fofinaina mahavelona ao anatinao, hitondranao amin'izany fiadanana izany. Ary farany, sarao ny fiadanana. Sarao amin'ny manodidina anao ny fiadanana. Ilay fiadanana izay efa nomenanao be da be. Sarao ho amin'ny hafa izany. Aiza tazominao ho anao samy rery izany. Fa sarao ho amin'ny manodidina anao. Ho amin'ny fiarahamonina misy anao. Ho amin'ity firenena izay iainanao ity. Ry havana, ho aminareo anie ny fiadanana. Ary hanapaka ho amponareo anie izany teny izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.
mbola ivavaka isika riavana. Ry Tompo Andriamanitra ny famonjena anay io, mitarika anay ianao mba hiorina amin'ny antsonao hatrany. Ary ao anatiny izao fotoana izay anokanan'ny fiangonana hitondranam-bavaka ny tanora izao, dia sitraka ao ny iainany mba ho fiderananao tompony ny fiainan'izy ireo ka ho amin'izany tokoa ny fanantenany miorina aminao Kristy. Ary ianao Tompo dia fanampianatra sy nitory ary nanambara fa ny antsonao izay ataonao ho an'ny kristianina dia ho amin'ny fiadanana, ka mibaiko azy ianao hiditra ao anatin'ny fiadanana sy zary izany fiadanana izany koa amin'ny hafa. Apetraka eo am-pelantananao ary ny fiainan'ny fiangonanao Tompo, ny mpitory ny filazantsara rehetra, ny tobo masina ary ireo fitezana any amin'ny ankany samihafa, mba olona haiaina izany fiadananao izany ary afaka mizara izany fiadananao izany koa. Petraka eo am-pelantananao ny birao foibe, birao ny mpiandraikitra foibe izay tarihan'ny filoha sy ireo mpiara-miasa aminy rehetra ary mpiandraikitra foibe tsy hakanavaka. Apetraka eo am-pelantananao ireo satria ireo ny rafitra izay mitondra ny fiainan'izao fiangonana misy anay izao. Apetraka feno am-pelantananao Tompo ny sinôda lehibe izay ho tanterahana tsoatsy amin'io volana aogositra io, izay atao an'ny Zambava, mba ho vita soamantsara ary afaka mamonjy izany fotoana izany ny mpizaika rehetra. Mba afaka aminao koa izay ho an'ny sinôdam-paritany Antananarivo Andrefana, ny prezida sinôdaly sy ireo birao miara-miasa aminy ary ireo mpandrarà rehetra izay mifarimbona amin'ny asa fanompoanao, mba ho vita sy hoe fary androso hatrany eny ny asa mpanompoana ao anatin'ny sinôdam-paritany misy anay. Toy izany Tompo, ho an'ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa, ny voamera, ny fikambanana rehetra izay mijoro atao anatin'ity fitandremana misy anay ity, mpamonjy eo, hiasa nankely anao ka mba ho lavorary ny asanao izay nozarazarainao samihafa no ny fanomezam-pahasoavana samihafa. Dia tsaronay manokana ny amin'izany ny sampana tanora kristianina Tompo, ao anatin'izao ivony fankalazana ny fetom-bokatra anjaran'izao, manomboka hatrany amin'ny birao mitantana, ny komity ary mpikambana rehetra mandrafitra izany sampana tanora kristianina izany. Tsy ho teny andalo fotsiny amin'ny sofinay ny Tompo, sy ho amin'izany sampana izany ny hafatra sy ny teny izay najoro ary ny vina soratra masina izay natsangan'izy ireo izay hita ao amin'ny Efesiana 1:12 tapany voalohany, izay efa novakiana ka indrindra ny fantohan'ny hafatra. Mpamonjy eo ny rafitra rehetra izay mankalaza anao Andriamanitra amin'ity taona ity, ao ny 30 taona, ny 20 taona, dia ianao no anakinanay mba havita tsara izany avokoa ireo. Indrindra Tompo, ny an'ny fiangonana izay mahatsiaro fa 90 taona ankehitriny no nijoroana ary nizarana izany fiadananao izany ary ny ainana izany fiadananao izany. Vavaka aminao izay ho an'ny kristianina rehetra eto amin'ity fitandremana misy anay ity, Tompo malalo, ianao ny Tompo hanampy izay sahirana, ianao hamonjy ireo marary, ianao Tompo hampahery sy hampionina ireo mana-manjo rehetra. Tompo malalo, ho levona miandalana ny hery ratsy nyity valana retina coronavirus ity sy ireo variant samihafa izay mety hipotra tsikelikely, dia ianao Tompo mahery handevona izany, tsy hamongotra olona maro tahaka ny teo aloha intsony, fa ho levona tanteraka ary hitombo amin'ny fahasalamana, haharitra ao amin'ny firaisana aminao ny mpianakavo amin'ny finoana rehetra. Vavaka aminao izay Tompo, ho an'ireo mpanomponao izay mananataka manokana, apetraka feno am-pelantananao izy ireo mba azo valim-bavaka
amin'ny fotoana izay sitraka ao. Ireo mpanomponao izay nanao rakim-pisaorana na natateraka voady, ao tompo ireo mpanomponao izay nahatsapa ny famindram-ponao sy ny fitahianao, ny sonitra kilasy ny zanany ary mandroso amin'ny fanompona hatrany ao aminao Kristy. Tehirizo tompo mba hitoetra tsara ao aminao hatrany ireny, tsy amin'ny fotoana ao am-biazany ihany fa amin'ny fotoana rehetra izay andalovany ety ambany masoandro. Ao tompo ny afaka fanadinana ary mametraka feno ampelantananao, ny ho avy ny manontolo sy ireo toy ny fianarana izahay, mba hoe ho ambany masonao hatrany ary ho rehareso tabian'ny fireneny, ny fianakaviana ary ny fiangonana. Ao no mpanomponao tompo izay maneho fisaorana anao noho ny fitahianao, narotsaka ao teo amin'ny fiainany izay tsy haitononony izany, dia ianao no mbola ampitoetra izany hatrany ary ampaharitra ny tananao mahery mitantana izany ankonana sy fianakaviana ary mpanomponao izany. Ao tompo ny mpanomponao izay mangataka ho afaka amin'ny olana arabola sy ireo izay nataony rehetra ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao Andriamanitra. Jereo sy tsy nijovy tompo, fefa fibebahana eo anatrehanao izany ary fangatahana ny fitondranao sy ny fitahianao. Valio vavaka izany mpanomponao izany tompo, amin'izao vavaka taterahan'ny fiangonana iombonana aminy, anandratra izany eo andapany fahamasinanao. Tompo mivavaka aminao izay mba ho tanteraka amin'ireto mpanomponao izay naorina tsara ny fanambadiany teo ambony vatolampy ny teninao ane, ny vina izay tratrary ny kanatsanga no faneva, fa na dia ny olo-malo aza tsy avony ny afo ny fitiavana ary ny renirano tsy napoaka azy. Toy izany koa ireo ray aman-dreniny izay mitrotro ambavaka ary manao voady eo anatrehanao mba ho tahianao izany tokantranony zanany izany, mpamonjy eo eno hivavaka izany reny mpianakaviana izany, eno hivavaka ny fiangonana izay miombona aminy amin'izany faniriana sy fikasany ho any tokantranony zanany izany, ary tsy ny tokantranony zanany ihany fa izay tanora rehetra nanorina tokantrano ka teo ambony vatolampy teninao rehetra ihany koa. Apetraka ifeno ampelantananao tompo ny mpanomponao izay nandalo sedra tamin'ny fahasahiranana izay nandalo teo amin'ny fiainany. Andriamanitra tia azy ianao tompo, ary izany fitiavanao izany dia atao fitateraka eo amin'ny mandrakariva, ary na inona izay mety hitranga eo aminy dia sevo tahaka izay nasehonao teo amin'ny fiainany hatrany, fa na dia nisy aza fahasahiranana ny tranga, vita ihany ny trano, afaka nanao tsy ngery-taona ary mbola mametraka ny ho avy ny ampelantananao. Andriamanitra tia anay ianao tompo, tsy miovy ianao hatramin'izay ka ho mandrakizay, ary mijery sy mitsinjo ny olonao amin'ny fotoana rehetra, indrindra izay matahotra anao ka manango-po aminao. Fa izany vavaka izany tompo dia akambanay sady farananay mba ho amboara-tokana eo andapany fahamasinanao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay ao izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga aneny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. MIORENA izy anona sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fakam-panahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana asa vavolombelona isika riavaka ny asa vavolombelona izay adrentsika dia ny sakramentany batisa. Ny hira 12 sy amby 700 ny andininy voalohany no tanterahantsika. 12 amby 700 ny andininy voalohany. Ao anatin'izany dia hiakatra aty anaty alitara ny mpanompon'Andriamanitra, ray aman-dreny sy mpiantoka ny zaza.
Vaodraisantsika ireto namantsika manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra ny alana izao sakramenta ny vaisao. Enoy ary ny tenin'i Jesosy Tompo anorenan'ny fiangonana fanatanterahana ity sakramenta ity. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-trany, komandy any ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tanjona izay rehetra namonjika anareo. Ary izao momba anareo mandrakariva ambara-patoka ny fahataperany izao. Avelao ny zaza anatinay ary azararaha fa anto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Razaiko nareo marina dia marina tokoa, nazovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory. Ary mitotro azy izy dia nametraka amina taminy ka nitsodraro azy. Ikoa ny soratra masina fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia mitafy any Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na ndevo na tsy ndevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Io zany indrindra ary ray mandeha miteraka sika amin'ny zaza, misy fanekena taonareo eto anatin'Andriamanitra sy ny fiangonana. Aokitsangana ny fiangonana, andreo ny fanekena Andriamanitra itanareny miantoka ny zaza. Efa ren'Andriamanitra izao ny fanekenareo, atoky azy fa hanampy ianareo izao andraikitra masina izay nekenareo izao. Fanerin'ny Tompo dia tanterahina amin'ny fahefana. Isika fiangonana rehetra ihany koa fiavana dia tokony andraikitra eo anatin'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra izay noraisintsika, ka aoka isika ampiomina ny foa mampanantsika ametraka am-bavaka ny fanatanterahana izao sakramenta izao. Vavaka isika riana. Ry Andriamanitra ray tokoa, Andriamanitra ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Saronay izao ny bidinao Jesosy Kristy tomponay, sy ireo teny fampanantenana nomenao tamin'ny anorenanao ity sakramenta ny batisa ity. Hitanao aminao izay Tompo, manatrehanay, ary eoka ny fanainao masina, ame hery ny asa tanterahany atao mpanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity Tompo, ary manaisotra ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovanao anay ho amin'ny fiainana vaovao aminao ny izao Kristy mpamonjy. Ity zaza atao batisa ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ka dia ampitaky ny zanakao izy, ary ampiraiso endrika aminy no ny asa ny fanainao masina izay mitarika azy isanandro. Amin'ny volona atao Kristy mpamonjy hatramin'izao tao mandrakizay. Raha koto asoa raha anabatisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho ny vavaka isika riana. Misotranao izay ny Tompo Andriamanitra eo ny fahatanterahany izao sakramenta ny batisa izao, ka nandaisany ity zanakao ity fahasoavana avy aminao Tompo, ary fahasoavana miditra ao anatin'ny Ivom-bokatra izao, izay nanapa-kevitra fa hanolotra ity zanany ity ho anao Kristy amin'ny alalan'izao sakramenta ny batisa izao. Tompo, mivavaka aminao zahay,
ho an'ny zaza vita batisa mba hitombo teny, hitombo saina, hitombo fanahy, hitombo fia aminao Manjakariva, hitombo fia amin'reto ray aman-dreny ary ny fiangonanao. Hazoto amin'ny fianarana ny sekoly Alahady izay rehetra fitezana ary fanabeazana atao aminy. Vavaka aminao zay ho an'reto ray aman-dreny tsy mpiantoka ny zaza mba hatateraka ny fanekena tsara izay nataony teo anatrehanao sy ny fiangonana. Ary toratr' izany koa ny fiangonana tompo mba tsy ravoravo-tanana eo amin'ny laon'ny volona hitrao tamin'ny zaza rehetra izay nekeny ho raisina ka nanatanterahany izao sakramenta ny batisa. Fa isitrina kosa izahay mba hatateraka ireny fampianarana teny afatra vaika avy aminao ho an'ny vita batisa rehetra mba ho volona hitao Kristy. Rehefa ianao ny miasa tompo, raha ny fanainao masina mitarika anay ho lavorary avokoa ny zavatra rehetra, ary zany ny fandrinay mba ho tateraka amin'reto antonao reto sy ny fiainan'ity fiangonanao ity. Amin'ny anaranao Jesosy, entinay manisy manao zao vavaka izao. Amen. Hoy ny teny fanomezan-toky atolotra ny tompo anareo. Anaka, efa nanafitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, azy ianao koa aza natao, ary dia mandiana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Amen. Eo mpitsangana ihany sika fiangonana ry havana, anao ny hira izay voalahatra manaraka, ary ao aoriana ny hira izay anonona ny tombozotra isika, ary andray ny jordana. Eo mpanatanterahana ny hira kosa, amonjy ny toerana misy azy ireto fanositandrinana. Amin'ny anarany tompo, aoka isika ifampandinika mpandroso ny fitiavana sy ny asa tsara, famindra-po sy famaningana tsara. Amen. Ho tanteraka aminareo ny entso-drano izay tononona amin'ny anarany tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Ampody zahay Jehova AMIN'NY FIDIRANA nanay zanualea aoka uviminina o ambino izahay panompona. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana manaova vavaka mangina omponareo. Ho an'Andriamanitra iririany anay ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.